marina aloha fa ny vidiny kilowattheure jirama zany any aty amin'ilay hoan'ny sarababem-bahoaka dia mbola 1,7 ariary tsy mihetsika io fa raha matombotombo vola aloha zany ho an'ireny olona ireny zay tsonjovina manokana mihitsy ary zay ny akamarony satria maherin'ny 50 isan-jato ny mpanjifa ny jirama dia ao anatin'io ambany 520 kilowattheure io ny fandaniana vitany ka raha ho an'ireo olo ireo zany tsy misy fiakarana mihitsy ny vidin-jiro raha matoa izy facture samihafa ny vidiny kilowattheure sy ny facture aloha fa matoa ny facture anao zany no mitombo dia nanao lanonana ianao na nanao fitadiavam-bola hafa raha ho an'ny olo hoe ambany 520 kilowatt io ny fandaniana fa le nakarina teo zany zay 2,9 isan-jato fotsiny fiakarany a moyenne ho an'ny olona ao anatin'ilay hoe mpanjifa ataontsika hoe vaventy zany matoa hoe vaventy izy dia mampiasa manao coiffure izy ohatra na tsena kely izy mampiasa congélateur sisa any an-trano dia zay no mety hoe tratra zay le fiakarana 2,9 zay fa veriky indray mandeha no an'ny sarababem-bahoaka zay 50 isan-jato mahery mpanjifa jirama dia tsy nisy fisondrotana izany vidiny kilowattheure azontsika marinina zany ao facture atsika ka diso zany filazana fa hoe misondrotra be ny vidin-jiro zany tsy niova ny kilowattheure fa facture